mandinika ireo tandindona arabaky teny ve sa arakeviny fotsiny ihany. Zany indray ny loha hevitra resantsika amin'ity maraina ny alakamisy ity anasananao ampitiavana. Fa le manolotra mandrakariva ny fiarabana antsika tsirairay avy faly tafahoana somatsara indray mbola tsy maty fo amanaina tafahoana aminao na iza toerana misy anao dia faly mifandray aminao amin'ny lalany fandarana ity ande hifanofahofantanana isika ho mariky zany fiaonana izany. Ny fiadanany tompo ane dia tononona mandrakariva mba ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ry araka hivavaka isika raha nomboka izao tinidinika izao. Ray malala any an-danitra, misaotranao izahay fa omenao tombotsoa lehibe indray hiaraka andinika ny teninao. Ampitoera ty anatinay tompo ny fanaina masina, ary aisoronao anatinay kosa ny tsy fahatanterahana rehetra, ka amela ny elokay anadio anay enenao. Dia mitahizo ampiara-mitinika amiko izao ihany koa. Vavaka tononona sy gnatany aminara Jesosy reriany. Amen. Arabaky teny ve sa arakeviny? Ny Baiboly ray manontolo dia mampiasa mandrakariva tandindona, mampiasa karazana sary, eny mampiasa fanoharana azy, ary anisan'ny teboka manandanja ireny kanefa ilaina mba ahafahantsika matakatra zay tian'Andriamanitra ambara amintsika. Teboka iray manandanja tokoa no ataon'ireo izay mandinika ny faminaniana ny amin'ny famaritana raha toa ka ho raisina arabaky teny tokoa izy ireny na arakivony fotsiny ihany. Ahoana ary no hafantarana? Ahoana no hamaritana hoe inona ny tiany mpanoratra ho lazaina? Inona ny tiany tonoroana? Inona ny ty arabaky teny ve ty sa tandindona sa arakevony fotsiny ihany? Tahak'izao ny fomba anankiray mba ahafahantsika miala amin'izany olana izany, anjarantsika ny mijery ny fomba nampiasaina ilay tandindona manerana ny Baiboly. Fandroa mantsy raha tsy mandinika isika dia lasa mifanohitra amin'izay zavatra tian'ny Baiboly laisana no ampitaitsika amin'ireny tandindona ireny. Ohatra, misy olona mahita fa manondro any Rosia ny sarin'ny bera amin'ny bokin'ny Daniela toko 7. Satria zavatra hita tokoa mantsy matetika io sary io dia nampiasain'ny Rusiana ny sarin'ny bera mba hoentina manondro izany firenena izany. Tsy fomba azo antoka anazavana ireo sary anoratra ampiasain'ny Baiboly izany fomba fijery izany. Ka ny fomba anankiray ahafahantsika mijery azy dia izao, ny Baiboly ihany no afaka manazava ireny faminaniana ireny. Ndeha antsika hijery ao amin'ny Daniela toko 7 anankiray. Daniela toko 7 ka ny andininy 7. Ijery ohatra anankiray isika. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, arindro ny fahevatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana ny vy lehibe izy, ny hinana sy nanotahota izy, ary ny sisa sy laniny dia nososeny tamin'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, sady nanatandroka 10. Dia izao no fanazavan'ny Baiboly azy. Daniela toko 7 andininy 7. Hoy izy hoe, ary ny tandroka 10 dia mpanjaka 10 izay hitsangana amin'izany fanjakana izany. Eo zany dia manazava ny ten'Andriamanitra fa hoy izy hoe ny faminaninany amin'ilay biby fahevatra izay nanatandroka 10 dia le tandroka 10 izy dia maneho mpanjaka 10 izay hitsangana, isy fahefana izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Andeha hijery ohatra anankiray koa ingesika amin'ny Apokalipsy toko 1. Apokalipsy toko 1 ka ny andininy 9. Apokalipsy toko 1 ka ny andininy 9 dia izao no voalaza amin'ny teny. Ny apôstôly Jaona nampahitan'Andriamanitra fahitana tany amin'ny nosy Patmo,
rehefa natao sestanytany izy hoe ary nahitana kitana fito teny an-tany anakavanana izy ary ny sabatra sabatra maranitra roa lela ny voaka teo amin'ny vavany ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ahoana moa raha raisina ara-baky teny zany hoe misy sabatra maranitra mivoaka avy eo amin'ny vavan'i Jesosy? Tsy ara-baky teny zany. Fa inona ny tiany zany ambara? Ny soratra masina ihany mpiara-mandinika no mamaly azy. Ao amin'ny Hebreo 4:4. Hebreo 4:4 ka ny andininy fa 12. Hebreo 4:4 ka ny andininy fa 12 manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela. Le sabatra roa lela zany dia entina anehoana ny tandindony ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha laza zany ny apôstôly Jaona tary amin'ny Apokalipsy manao hoe isy sabatra roa lela maranitra teo amin'ny vavany, tsy ara-baky teny zany zay, fa anehoana ny tenin'Andriamanitra maranitra misy sabatra roa lela. Le roa lela dia maneho ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny mpiara-midinika namana, rehefa rahana ny fitsipika tsotra izay mamela ny baiboly hamaritra ny teny ampiasainy dia tsy misy zava-miafina intsony ambadika ireny tandindona ireny fa ho fantatrao ny ao ambadika izy ireny. Hitantsika ohatra fa fahifanara-politika no tondron'ilay tandroka maneho ny ten'Andriamanitra ny sabatra ny andininy hafa aza dia maneho tandindona momba ny vehivavy ny ten'Andriamanitra izay maneho ny fiangonana. Petraka amin'ny fanontaniana mety halasa nieritreretra anao ve hoe fa maninona moa nahoana Andriamanitra no miteny lalan'ny tandindona fa tsy mivantany? Nahoana ohatra no tondron'ny Petera amin'ny fomba miafinafina amin'ny Babilôna ny tanànan'ny Roma? Amin'ny Petera 2:5-7. Ilainao koa izay mety ametraka izany fanontaniana izany. Efa maninona moa fa nahoana moa tsy tonga dia vantaniny? Dia izay no mahatonga ny any amin'ny Apokalipsy 1 manao hoe sambatra izay mamaky sy mandinika. Ary dia izay ny antony raha toka natao navantan'Andriamanitra mivantana ilay fanambarana dia izao mafimafy kokoa ny nitranga tamin'ny fanenjehana ny fiangonana raha toka nivantana avy hatrany izay ho tompona andraikitra amin'ny faratsiana maro mahazo amin'ity tany ity. Koa androany ary ny fitsipika momba ny faminaniana anankiray dia izao ny baiboly ihany no mamaly ny teny anatin'ny baiboly. Zany hoe ny teny aty no mamaly ny teny aty, mamaly ireny faminaniana ireny. Ka ahoana mahafantarana manao hoe ara-baky teny ve sa ara-keviny fotsiny ihany zany? Ny baiboly zany no mamaly azy. Koa antiam-pamarana analy dia andeha hiaraka hivavaka isika mba ametrahan'Andriamanitra izany ao am-pontsika tsiraray avy atakarantsika lalina kokoa izany fandiniantsika niarahana teto izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fotoana sarobidindray nomenao anay ka nahafahanay nandinika izany. Ilainay tokoa mansarotra aminay ny mandinika ireny sary anohatra tandindona sy fanoharana ireny, kanefa dia nomenao anay ny vahaolana hoentina mahalala an'izy ireny. Ny teninao ihany no mamaly an'izy ireny. Koa ampio izay Andriamanitra, azoto mandrakariva anokana fotoana andinihana ny teninao. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao, mitahihana tsiraray avy, nivavaka tononona sy angatana amin'anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.